entintsika am'tinana zay rehetrarehetra izay hatrany amin'ny resaka hoe fanamasina ao amin'ny Titosy dia ny toko fahatelo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahafito. Titosy toko fahatelo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahafito. Zao ny volazan'ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe fa isika koa dia adala fahiny tsy nanaiky voafitaka dia andevo ny filana sy ny fafinaretana maro ary velona teo amin'ny lolompo sy ny fialonana sady hala no ny fankahala. Fa rehefa niseho ny famoram-panan'Andriamanitra mpamonjy antsika sy ny fitiavany ny olona dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana zay nataontsika fa araka ny famindram-po kosa no namonjeny antsika tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny fanahy masina izay nahidiny betsaka tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika mba ho amarinina amin'ny fahasoavana isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Ity teny ity zany no mamintina ny zavatra rehetra izay efa nazavaiko taminao. Nanomboka tany amin'ny hoe andevon'ny ota isika. Zay le hoe isika koa dia adala fahiny tsy nanaiky voafitaka andevon'ny filana sy ny sisa sy ny sisa. Fa tao anatin'izay ozy izy dia zao rehefa niseho ny famoram-pon'Andriamanitra izay mpamonjy antsika sy ny fitiavan'ny olona dia nisy fiovana tao anatintsika. Io fiovana tao anatintsika io dia tsy inona fa le hoe niala le ota dia tonga tao anatintsika ny fanamasina izay tsy iza fa Jesosy Kristy. Dia araka ny fampianarana hitantsika farany dia hoe rehefa tonga tao amin'izay le fanamasina dia zao lasa mandeha araka ny lalàna izay takian'Andriamanitra isika. Tsy amin'ny herin'ny tena nefa fa ilay fana ao anaty no mitondra ny fiainantsika hifanaraka amin'ny zavatra takian'ny lalàna. Tsy herin'ny tena sy ezaka atao intsony zany amin'izay fotoana izay ary zay ty azavaina amin'ny 5 ty hoe tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana zay nataontsika. Inona moa le hoe asa amin'ny fahamarinana zay nataontsika? Io zany le hoe eo ny lalàna dia le olona miezaka araka izay tratry ny heriny sy ny fahaizany andeha araka an'io lalàna io. Zay zany le hoe asa amin'ny fahamarinana zay nataontsika. Tsy zay tsony anefa le toerana misy antsika sy ilay takian'Andriamanitra amintsika hoy ny tenin'Andriamanitra fa inona indray le hoe araka ny famindram-po kosa osa izy namonjeny antsika tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny fanahy masina. Tamin'ny alalan'izay zany no natongavan'le olona amin'le hoe afaka le ota Jesosy mivelona ao anatiny tamin'ny alalan'ny inona fanasan'ny fiterahana indray batisa iny batisa original sy ny fanavaozan'ny fanahy masina batisan'ny fanahy masina iny. Hitantsika arak'izay zany hoe ireo ny lalana zay tsy maintsy diavin'ny olona mba ho tonga eo anivon'ilay atao hoe zanak'Andriamanitra izy raha teo tonga amin'izany. Dia eo amin'ny 17 no amaranany azy dia hoe mba ho amarinina amin'ny fahasoavana isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Ny atao hoe ho amarinina dia zao. Diso hevitra ho asika le mieritreritra hoe na anota na ninona dia hoe efa maty Jesosy izy mamonjy antsika manamarina antsika izy ary tsisy mahasamihafa antsika amin'ireny mpangalatra sy mpamono olona ireny ange raha izany satria ireny koa mety mba manana fanantenana hoe na angalatra na hamono olona na ninona efa maty ho ahy Jesosy mifona ho ahy izy manamarina ahy izy eo anatren'Andriamanitra ho avitra foana fa adisokevitra zany sakaiza malala fa natao hoe fanamarinana resahana eto dia tsy izay mihitsy akory fa afaka maka ohatra anankiray isika hoe be dia be zao ny afrikanina mainty hoditra fa manana nationalité frantsay. Be dia be no mahafantatra an'izany tsika betsaka. Dia izy zany raha hoe maka nationalité frantsay ka mipetraka any amin'ny tanin'ny frantsay any Fransa dia nitady dio. Tsy hoe miala eto Madagasikara izy miala any Afrika any amin'ny toerana izay misy azy izy dia tonga any amin'ny tanin'ny frantsay dia hoe lasa foty hoditra izy tsy fa mainty hoditra ihany izy fa saingy efa tsy tenonina intsony hoe afrikanina na avaiza fa tononina amin'izay hoe frantsay satria efa nanova ny nationalité an'izy. Dia zao hafa indray kosa nefa ty zavatra anankiray resahako aminao ty ary tsisy tsy malala an'izao tantara zao. Misy mpira malaza be efa maty izy amin'izao fotoana izao dia tsy iza fa le hoe Michael Jackson. Iny koa dia mainty hoditra iny fa namboarina novaina ho tonga fotsy hoditra.
Reo zany de zavatra roa samihafa reo. Le afrikanina manana nationalité frantsay petraka ihany mahamainty hoditra azy fa tononona fotsiny izy hoe frantsay. Fa le anankiray kosa niala, tena niala toa mihitsy le hoe mahamainty hoditra azy de niova na novaina ho fotsy hoditra izy. Ohatran'ireo zany le resaka hoe fanamarinana. Le fanamarinana fahadiso-kevitra voalohany resahan'ny olona de zao, mbola ao anatiny ihany zany le mahamainty hoditra azy. Fa saingy mieritreritra izy hoe hovaina nationalité de tononona fotsiny hoe frantsay zahay. Zay zany le fahadiso-kevitra le hoe mbola ao anaty le faharatsiny, mbola ao anaty le filana, le ry am'le hoe fahadalana fahiny eo am'le Titosy toko fahatelo vakitsika teo ny 7, mbola ao anaty daholo reo fa manantena fotsiny hoe rehefa tonga ny farany Jesosy ny mifona ao anay. Fa izy mbola izy ihany, mbola ratsy ihany izy. De iso zay. Ary tsy zay le fanamarinana. Fa le fanamarinana zany de ohatrany hoe enao le mainty hoditra hovaina ho tonga fotsifotsy mihitsy. Zay mihitsy nke le fanamarinana. Tsy hoe mainty hoditra amin'ny resaka firazanana sy volokoditra tsony resahantsika eto. Fa enao zany le nanana le fahadalana andevony ota fa saingy zao novainy Jesosy io andevoa de tsy marina ianao mpanota taloha fa novaina ho tonga marina. Zay natao hoe fanamarinana. Ka ny lalana tongavana amin'izany de efa nazavainy teo tsara zany le hoe fanasan'ny fiterahana indray batisan'ny rano sy ny fanavozan'ny fanamasina batisan'ny fanamasina. Zay nasitsika resaka manokana teo aloha teo. Ka ny tokony ho jerentsika ary arak'izay de zao am'izao fotoana zao jereo hoe inona le toerana misy anao, tahaka an'le afrikanina tononona fotsiny hoe frantsay ve nefa afrikanina ihany izy, sa tahaka an'le hoe mainty hoditra tena novaina tanteraka ho fotsy hoditra. Ohatra reo nyraisintsika reo alalanao sy afantaranao hoe inona marina natao hoe fanamarinana. Fa izay zany zay tonga eo am'le novaina tsy marina novaina ho tonga marina, izay zany no manana le fanantenana eo amin'ny 7 hoe tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Fa raha mbola tsy tonga eo aza mbola manantena. De rehefa tonga eo le olona de hoy am'izay le tenin'Andriamanitra hitantsika hoe hainy am'izay le mitandrina ny didy satria efa novaina ho mpitandrina ny didy lay ao anatiny ao. De iverina amin'io resaka didy sy lalana io sika satria misy zavatra mampifamamofony olona moa anatiny ty resaka ty fa ny zava-marina de zao foana tenin'Andriamanitra hoa tsy misy mifandiso zany na hoe misy diso zany na hoe mifanohatra sanatria tena tsy misy mihitsy zany. Fa ny fotom-pisainana ananan'ny olona no samy hafa. De terena sy ahodina le tenin'Andriamanitra anaraka amin'ny zavatra ekeniny ny saina. Ohatra zao nahiditsika tato amin'ny fampianarana nandritra ny andro vitsivitsy zay hoe tena mbola ilaina kay mitandrina ny didin'Andriamanitra amin'izao andro zao. Fa misy olona tsy manaiky an'izay mihitsy de ny fotom-pisaina tsy mety anaiky an'izay mihitsy, tsy fantatro hoe efa nampianarina zay hatramin'ny mbola kely ve hoe tsika tsy mila didin'Andriamanitra, tsy mila lalàn'Andriamanitra zany tsika. De le tenin'Andriamanitra zay efa mahitsy be no ahodina ifanaraka amin'le foto-kevitra diso izay ananany. De ohatrany hoe ny Baiboly no mifanohatra, ohatrany hoe ny tenin'Andriamanitra no tsy mety kanefa le fotom-pisainan'ny olona no tokony ho ambarina. Ka eo no ilazako amintsika rehetra hoe okare mba tsy ho amintsika zay fotom-pisainana zay Tsy aloha ve manaiky tsotra fotsiny rehefa zay no voasoratra anatin'ny Baiboly de zay no ekena. Tsy aloha tonga de zay. Ary indro anazavazavatra anankiray aminao aho ahafahanao manamafy izay zavatra rehetrarehetra izay. Ao amin'ny Matio dia ny toko 5. Matio toko 5 no vakitsika ary 7 no iaraha mamaky ary sy ny 12. Matio toko 5 7 sy 12. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary zao ny voalazany teny. Aza tenareo fa tonga andrava, aza tonareo fa tonga aho andravan'ny lalàna na ny mpaminany. Tsy tonga aho handrava fa anatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoanan'ny lanitra sy ny tany, de tsy hisy hofoana akory amin'ny lalàna na de litera iray na tendrin-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Mino aho hoe mahazo tanteraka izany teny izany daholo sika rehetrarehetra ireo. Voalohany, raha maro de maro de maro de maro ny eritreritra sy mbola mitana zany eritreritra zany amin'izao andro zao, hoe rehefa maty Jesosy foana ny lalàna. De be moa mahatonga ny olona eritreritra zany fa de hoe mbola ho fantatsika ny eritreritry ny olona io amin'ny manaraka. De zao
raha zay ny foto-kevitra hijoroanareo sy ny olona zay mety nampianatra an'izany, Jesosy mihitsy eto ny manitsy alohan'ny nitoriany teny sy nampianarana nanerana ny tany sy hatateraka ny tantara rehetra zay tsy maintsy ho diaviny, dia zao ny teny voalohany nambarany hoe aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna, tsy de tsy ozy izy tsy tonga handrava aho fa anatanteraka. Dia namafisina izy hoe mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna, ka raha mbola mahita lanitra isika, raha mbola mahita tany isika ka mbola tsy foana ireo, dia mbola tsy foana mitovy amin'izay koa ny lalàna, na litera iray na tendrin-tsoratra iray mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ahoana re le hoe mandra-pahatanteraka le izy rehetra sy le hoe tsy tonga handrava fa anatanteraka. Dia maka ohatra anankiray isika, ohatra hoe ery amin'ny 17 sy ny 20 no raisitsika ahafahana manazava an'io, fa dia hoe raisa aloha zany le Matthieu teo zany dia manambara fa dia zao tsy foana ny lalàna raha mbola tsy foana ny lanitra sy ny tany. Vakitsika indray ary ny Matthieu 5:17 sy 20 amin'ny anaran'i Jesosy zao ny vaky ny teny: efa renareo fa voalaza hoe aza mijangajanga, fa iza kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy hila azy dia efa nijangajanga taminy tampony sahady. Betsaka no mamilana zao tenin'Andriamanitra zao amin'ny hevitra hafa izay tia ny lazaina zany, dia hoe hafa mihitsy ny lalàna napetraka Jesosy fa efa tsy ny lalàna napetraka Andriamanitra tany aloha intsony. Zany lalàna didi folo sy ny karazana zany efa tany amin'ny andro taloha efa lany andro ozy ny sasany, fa Jesosy dia nametraka vaovao satria eto izy dia niteny manao hoe efa renareo izy fa voalaza hoe aza mijangajanga, fa za kosa milaza aminareo fa zay rehetra mijery vehivavy ila azy dia efa nijangajanga tamin'ny tampony. Misy vitsivitsy ny lalàna ny raisin'i Jesosy io, fa ty ray ty ny vakitsika. Midika ve zany teny zany aminao, amintsika rehetrarehetra hoe azo atao le mijangajanga, fa ny tsy azo atao fotsiny dia le hoe mijery vehivavy hila azy. Aminao ve zay ny dikan'io teny io? Tsy de tsy, fa ny zavatra marina nge dia zao e, le aza mijangajanga manakana n'le asa na le hoe action fijangajangana tian'le olona atao, fa le ao anatiny le fitsiriritana ao anatiny mahatonga azy mijery vehivavy dia hila azy, iny fitsiriritana ao anatiny iny nge ny manosika azy hijangajangy. Dia io le nazavaiko taminao teo hoe io le ao anaty io zany te hijangajanga, fa ny lalàna ny manakana hoe aza mijangajanga dia tsy mijangajanga le olona. Fa rehefa tonga Jesosy dia zao mihitsy ny nataon'i Jesosy, io le ao anaty io mihitsy no nesoriny. Io dia tsy ao tsony zany le hoe fitsiriritana raha mahita vehivavy, tsy ao tsony, tsy ao tsony iny zany. Dia mazava loatra rehefa tsy ao tsony iny, inona tsony moa fijangajangana ho vitany eo? Tsy ao anatiny tsony zany le saina maniry hoe iny misy vehivavy na iny misy an'izao na iny misy an'izao, dia ohatran'ny hoe te hanao an'izao, te hanao an'izao, te hanao an'izao. Tsy ao tsony zay. Ka rehefa tsy ao tsony iny, tsy tanteraka tsony nge le hoe tsy mijangajangy. Le mijangajanga azafady tsy tanteraka tsony le fijangajangana. Dia mazava loatra zany fa zay ny dikan'le hoe tsy tonga handrava fa anatanteraka, satria tsy tanteraka ny olona nge. Betsaka ny nge nijangajanga tamin'izany fotoana izany, satria nahoany tsy voasaka n'le lalàna tsony le zavatra mahery vaika ato anaty ato. Inona moa mampatonga an'io metsika be? Le ota ao anatin'le olona. Dia iny mihitsy ny nesorin'i Jesosy iny, araka ny fanazavana rehetra zay efa nentina teo, dia zay mahatonga an'le hoe nesorina zany le fo manana an'izay, dia le fo tsy manana an'izay tsony no napetraka ao anatin'ny olona, dia tanteraka ho azy le lalàna. Dia tsy nandrava izy fa nanatanteraka. Ka raha ny fijangajangana ny rarana taloha dia tsy mandrara tsony le lalàna amin'izao fotoana zao fa manova le fo tsy te hijangajanga intsony. Ka na tsy eo tsony ary le lalàna mandrara hoe aza mijangajanga, tsy mijangajanga tsony le olona. Zay le hoe ataoko an-tsainy lalako sady hosoratako ao am-pony. Zay zany mikasika an'iny. Dia ny zavatra hijerentsika farany zany dia zao hoe misy indray mihevitra arak'izay teny zay ny koa hoe hafa ho ny lalàn'Andriamanitra, hafa ihany koa ny lalàn'i Kristy. Dia misy andiny vitsivitsy moa reto aho entiko aminao, fa dia tsy fantatro raha ho ampy ny fotoanantsika na tsy ho ampy, fa zay ampy zany vakitsika hoe anamarinana fa tena manana ny lalàna anazy manokana ve Jesosy Kristy, ary ho iaho nametraka tanteraka mihitsy hoe tsy ilaina tsony ny lalàna zay napetraka ilay Andriamanitra ray tany aloha tany, zay tamin'ny alalan'ny Mosesy moa, ary koa ny tiako tenenina sahady
fa ny atao hoe lalàny Mosesy tsy lalàna noforon'ny Mosesy akory fa lalàna avy amin'Andriamanitra ihany, fa Mosesy nanoratra azy sy namaky azy ary nampianatra azy tamin'ny olona rehetra tamin'izay fotoana izay. Matio 7:20 no vakiantsika ary. Matio 7:20 dia andininy 1 ka hatramin'ny 9. Matio 7:20 andininy 1 ka hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'i Jesosy ary zao no voalazany teny. Ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany ka nanao hoe: eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy no ipetrahan'ny mpanorandalàna sy ny fariseo, koa amin'izany zay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo. Fa aza mba manao araka ny asany satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Jesosy zany dia nampirisika ny olona mihitsy ary nilaza mazava dia mazava hoe eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy ny ipetrahan'ny fariseo sy ny mpanorandalàna ozy izy ka zao zay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo. Inona moa ny lalàna ampianarin'ny fariseo sy mpanorandalàna? Fa angamba tsy ny lalàna izay nomen'Andriamanitra tamin'ny Mosesy ihany. Ka zay no natonga namanana mafy eto, zany hoe tsy manana lalàna manokana anazy zany Jesosy, fa ilay lalàna nomen'Andriamanitra tamin'ny Mosesy zay ampianarin'ny fariseo no anentanany vahoaka eto hoe zay rehetra lazainareo ataovy ka tandremo. Zay rehetra lazainy satria lalàna avy amin'Andriamanitra. Raha toa ary ka hoe tsy ilaina intsony ny lalàna taloha zay napetrak'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy, nahoana moa Jesosy no mbola niteny an'izany? Fa tsy tokony ho niteny ve izy hoe zay rehetra lazaiko dia ataovy ka tandremo, fa aza miainy intsony izay rehetra lazain'ny fariseo sy ny mpanorandalàna. Tsy izay. Manamafy an'izany raha mamaky tsika ao aloha ao Matio 7:20, mekonao fotsiny toko sy andininy Matio 7:20, andininy 9 ka hatrany amin'ny andininy 12. Dia mbola misy milaza indray hoe raha te hiditra amin'ny fiainana ianao Jesosy, tandremo ny didy. Dia nanontany ilay olona hoe inona avy moa zany? Dia tsy niteny izy zao avy ny didiko, na hoe lalàn'i Kristy mantsy nitenena ny sasany anazy. Fa saingy zao, le lalàna didy napetrak'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely taloha ihany no mbola naverin'i Jesosy hoe inona avy moa dia hoe niaza mangalatra, niaza mamono olona sy ny sisa. Vakeo neny Matio 7:20, andininy 12 ka hatramin'ny 12 dia hitanao zay tantara zay. Zany no afahaky milaza sy mbola namafisako eto aminao ihany zany fa tsy manana lalàna anazy manokana Jesosy, fa zay lalàna efa nisy hatrizay ihany. Anankiray farany namafisantsika an'izay ao amin'ny Jaona dia ny 7 dia vakiantsika ny andininy 9. Jaona 7 andininy 9. Eno tsara ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Jesosy no niteny an'izao teny zao. Dia namaly azy Jesosy ka nanao hoe tsy ahy ny fampianarako fa an'izay naniraka ahy. Zany no mbola milaza fa dia zao hoe le an'ny ray zay naniraka azy ihany no ampianarina, fa tsy manana ny anazy manokana izy. Aleo mazava ity resaka ity ka noho izany tsy misy ary tsy marina ny fieritreretana hoe manana lalàna vaovao anazy Jesosy Kristy, fa nametraka ny lalàna zay araky ny fitenin'ny sasany hoe lalàna taloha an'ny zanak'Israely tamin'ny andro Mosesy sy ny sisa, fa Jesosy dia